raha ny tombony azo tao zany satria lay teknôlôjia zany a no heverina hitasà fa io telefôna io a zavatra fifandraisana man'olona fotsiny hoe allô fa rehefa tena niofana zany tamin'ny alalana teknôlôjia dia amin'ny alalan'io telefôna io misy ahafahanao mampita zavatra ary ahafahanao a mamaha olana amin'izay tranga zavatra misy ary haingana kokoa toy izay ny hafatra na ny radio nefa zany rehetrarehetra zany taloha safatasina hitasà fa tamin'ny fiarahana tato nahamambra ny FCA anay sy ny rahana tagny amin'ny pifitika dia nahalalana hoe hay ty resaka telefôna ty be dia be ny zavatra vitany hoe afaka anaovana asa fampandrofoana afaka ampivarana ny farim-piainany nitasà satria zao taloha rehefa misy nombo very zany fomba anankiray nampiarinay zany rehefa misy nombo very zany dia hazo lava mikoka le olona zany dia nandahalo fa maheno an'iny dia amin'ny lalana izy fa tamin'ny alalan'ny telefôna zany dia sy nahenona ny dahalo fa tako amin'ny alalana telefôna fotsiny agny amin'ny 30 kilomètre 20 kilomètre agny zany dia fa mifandray amin'ny alalana telefôna zay satria zay ny fomba nataonay hoe samy nagnome telefôna ny fikambagnana dia lay tompona andraikitra ny fikambanana manana ny numéro telefôna n'olo isan-tanàna dia vao misy zavatra very agny zany dia amin'ny telefôna ty amin'ny foiben'ny fikambagnana zareo dia ny foiben'ny fikambagnana mampandray an'igny amin'izay akitra rehetrarehetra tokony hantalovany zay eo amin'izay dia tratra avy atrany zay zany ny zava-nisy ary zava-dehibe tao anatin'izay satria herintaona zany zao dia sy nisy tsony nombo very tao amin'ny district an'Ambalavao tao zay misy commune 7 ary efa mita amin'ny région na district anankitelo ny fikambanana amin'ny vitsika miresaka zao